Hello les filles, tonga sondray tao fandarana girly type za iaraka iresadresaka amin'ny gela ataontsika amin'ity androany ity a. Izy moa dia tovovavy mpanakanto a ifampizara amintsika eto ny resaka mozika. Eo ihany koa izay hoe tontolon'ny vehivavy izay ihany koa. Coucou gela top. Coucou Lso dia coucou daholintsika rehetrarehetra mijery fandarana surtout tsika vehivavy. Ie, atao anatin'ny fandarana moa misy karazana check kely a, tsy haiko mety efa hitany gela top tanaty vidéo tany a, dia ho ataontsika kely ngamba le izy. Tips. Ie. Tonga dia resaka momba ny mozika angamba aloha no idirantsika voalohany a. Mahalinana kokoa le hoe anarana hoe gela top dia avaiza ny inspiration-nao amin'izay hoe anarana gela top zay. Ie, ny atao hoe top moa zany donc efa haitsika jiaby hoe ny atao hoe zavatra hoe kofa hoe top dia hoe tsara milay sava zay. Dia zay natonga hoe gela moa ny anarako ny fitsonana hoe gela. Fa ny asiana top amin'izay zany mba ohatrany mba hoe nom d'artiste zany dia nasiana top mba hoe zavatra hoe gela milay gela tsara zay le izy. Hita eto mihitsy zay fa tena hoe gela top tokoa izy. Ie. Faiza ihany koa ny inspiration-nao amin'ny resaka hoe nahatonga anao hoe hanao mozika zany. Za moa zany hatrambola kely aloha deja efa niaina tanatin'ny muzika satria ny ray aman-dreny koa ny dada koa efa atao anatin'ny monde ny muzika efa artiste mpihira sady mpitendry rehetrarehetra manana studio dia efa hatrambola kely zany dia aveo rehefa le bebe amin'izay zany koa rehefa taty ariana niasa tao amin'ny groupe Jerry Marcos mety efa bebe ngamba mahafantatra izay mahafantatra chanteuse nidirako tao tao groupe Jerry Marcos tamin'izany a dia ny ao moa zany efa ianareo fa rehefa ao amin'ny groupe Jerry Marcos tsy isan'izany hoe chanteuse ianao dia mihira fotsiny zany sady mandihy sady tsy maintsy mandio sisy hoe ianao tia mandihy zany indray heureusement efa tia mandihy dia sady mandio sisy ianao no mihira dia nianatra nandihy tao dia lasa nahay dia lasa mandihy be dia be ary ny ora mieritreritra anao hoe mpandihy mihitsy rehefa tapray dia iny amin'izay rehefa aveo tao dia nanao chanteuse danseuse tao tanatin'ny taona maromaro a dia taty ariana amin'izay rehefa ela ny ela dia hitany Jerry Marcos koa zany hoe manana an'ilay hoe potentiel manana hoe afaka andeha hira mitokana dia izy amin'izay miteny hoe ahoana ianao vonona dia oui vonona ho aza elaela koa za efa tetena anazy foana hoe za mba te hanao carrière en solo amin'izay dia izy moa producteur izy efa manosika artiste be dia be fa nisy André Bigamjely Farah Jones be dia be ny tao dia za amin'izay hoa mba hanao koa satria za efa tao dia ok ozy izy ary raha vonona ianao dia alefa dia lasa dia raikitra le hoe gela top. Ie, raha mijery ny gela top ihany koa zay dia somary anatina gadona mafanafana ihany koa fa inona daholo ny gadona ataony gela top? Ny gadona ataoko aloha zany ny anankiroa ihany zany ny tena hoe matetika ataoko zao ny tsika moa zany ny tanora sy ny eto Madagasikara ny afrobeat ny afro le rythme afro zany a iny moa zany tena mandeha eto Madagasikara iny tena be tia dia iny zany nataoko fa eo ihany koa nefa za olona tia choc dia salegy dia misy nanaka salegy le normal iny dia mbola ho avy koa manaraka fa reo foana zany no ezahako hoe afandimindimby eo dia misy foana mbola misy hoany koa ho avy tsy maintsy anao slow anao rythme fa ny tena gadona zany dia danse surtout ny hirako voalohany a le hoe tena top danse rythme nisy iny satria za koa tena mankafy be le tenareo le danse tamin'ny andro taloha le danse tamin'le house music le danse machine reny mihitsy reny tena tiako dia avy tamin'ny alalan'iny koa zany nangalana an'ilay inspiration rehefa mihira dia manao rythme danse fa atao fusion amina afro dia zay. Ina zany tena hoe zavatra tena tianao ampitaina amin'ny mozikanao boto ireo fitiavana vona vesa ny analoha zany dia tena matetika nirako izay anakifiry zao nirako anaky valo sa fito miaraka amin'ilay duo le voanivoaka dia ny anatin'ny presque majorité ny zavatra resako anatin'ireo hirako ireo a dia fitiavana daholy fitiavana foana satria za zany deja za olona be fitiavana be zako rehefa ohatra hoe amoureuse dia tena amoureuse amifo ray manontolo dia aveo koa moa zany rehefa nitako ny zavatra tena tiany olona dia fitiavana foana nanatira rehefa tsy fitiavana dia ambiance zay foana zany dia fitiavana foana matetika deja koa za manoratra ny hirako dia ohatrany hoe iny foana ny inspiration tonga anatin'ny saiko hoe fitiavana ohatrany ahoana natao fitiavana tsara ohatra hoe zavatra tsara anatin'ny fitiavana zay ny anatina hira hoe zavatra ohatr'izao no tiany vehivavy dia ohatrany ahoana koa ny zavatra tsara
zay zany zavatra tena taiko anatin'ny hirako foana ny majorité any. Zavatra iainanao moa zany re zavatra hoe soratanao reny sa hoe zavatra hitanao amin'ny fiarahamonina koa na hoe zavatra miaingainga fotsiny? Misy ny sasany zavatra iainako ny sasany dia misy indray tsisy idiran'ny fiainako mihitsy fa ohatrany hoe zay zavatra hitako eny amin'ny fiarahamonina na hoe zavatra matetika hitako amin'ny fiainana anatin'ny réseaux sociaux ohatr'izay dia izay nataoko anaty hira fa maro aloha zany tsy dia fiainako loatra satria ny fiainako tsy dia tiako loatra hoe ohatra zao justement le hirako le hoe tsisy adversaire zay manko ny hirako farany indrindra vao nivoaka le tanjontsika tsy mitovy valeur moramora ma sœur le izy ohatrany hoe mihira mitifitifitra olona zany hoe mivize dia be dia be mitena anao ianao hoe zany amin'hira mivize olona ve mais non tsy mivize an'izaniza fa ohatrany hoe miezaky ny mandinika hoe se mettre à la place des autres mipetraka amin'ny place n'olona maromaro isan-karazany dia ohatr'izay fa tsy fiainako loatra. Hiditra amin'ny resaka hoe eny ambony scène indray zany tsika zao ohatrany hoe ahoana ihany koa fomba igérenao any rythme-anao sy ohatran'izay eny ambony scène? Raha misy olona angambany efa nahita tsy haiko nareo mety mbola hitako na mety mbola alefantsika eto ny live-ko anankiray na hoe raha misy efa nahita anazy sur scène fa za aloha zany zay ny tena mampiavaka be anazy sur scène za tena mandihy be mihitsy mandihy be ho ia tsy mandihy fa tena mandihy be satria zako le niteneniko teo hoe za efa mpandihy mihira sady mandihy dia ny formationko zany tanatin'ny fotoana lavabe le hoe mihira mandihy dia lasa efa zatra efa fahazarana en plus miaraka amin'ny talent zay taloha misy zany hoe manao ohatra manao cabaret na manao bal manomboka amin'ny 6 alina jusqu'amin'ny 10 maraina eo manao talent foana sady mitazona micro no mandihy ka hohitra ambanimbany mangitakitaka eto tsisy pause mihitsy amin'izay pause angambany hoe mandeha mipipi dia mandeha misotro rano zay ihany ny pause dia efa zatra n'iny amin'izay dia rehefa za amin'izay taty ariana rehefa nihira tsy nanahirana anahy mihitsy le izy fa efa zatra dia efa nany ny souffle tsisy an'izany hoe aloha niakatra saina ny olona hoe mila manao hanina kely manao exercice kely eto tsisy an'izany loatra ny anahy fa dia efa lasa dia miakatra eny na marary na manina rehefa tonga eny dia efa adino ohatra ny hoe olona en forme be rehefa iny dia tsisy zavatra hoe iny natao loatra fa fahazarana angambany. Afaka zarainao kely aminay tokoa ve hoe ianao vao nanomboka voalohany andeha hiakatra scène na stress ny ohatran'izany mba zaraina kely aminay eto? Stress zany angamba mbola tsy dia nisy loatra tamiko ohatrany tsy dia tadidiko hoe ngambany fotsiny tamin'ny za voalohany indrindra hoe hiakatra teo Mahamasina angambany tamin'izay teo Mahamasina spectacle 26 juin sa tsy tadidiko dia tamin'izay hoe voalohany za hoe hira za rery hoe za hiakatra scène en tant que j'ai la top za mantsy taloha efa zatra scène foana manao spectacle reny fa hoe za rery j'ai la top dia zay fotsiny angambana tamin'izay ny stress kely tsy be dia be nampiasa ansaiko fotsiny ahoana zany ahoana ny public ve iorakoraka ve zareo mahitana est-ce que zay no mampiasa ansaiko ohatra ny tena zao hoe ambony tanana ampiakatra tanana ve zareo zany zavatra ny stress fa za zany tsy dia matahotra hoe tsy dia misy stress dia zay fotsiny une fois amin'izay niakatra teo ambony scène sy tamin'izay tena feno io tena hipoka ny Mahamasina dia za reriny eo ambony scène eo dia efa rehefa une fois amin'izay moa niakatra teo dia ohatrany nafinaritra be le satria vao niakatra fotsiny dia orakoraka ny olona iny dia afaka tamin'iny stress trac tsisy dia zay ihany fa taprès an'izay tsisy tsy dia misy loatra. Izay ihany koa ndray resaka momba an'izay hoe tontolon'ny mozika izay fa zao tsika dia hanaraka ny j'ai la top pendant live jerentsika eto ny ambiance mafana be andao arahantsika kely aloha izay aloha ny dirantsika amin'ny tapany manaraka.
avy nanaraka an'izay vidéo pendant lèvres gélatop zay moa zany tsika hita toerana koa fa tena hoe mafana tena hoe na ny public ara tena manaraka an'le ambiance tsara mihitsy tena hoe tafiditra be ankory zareo de iresaka amin'ny mazay hoe vehivavy atsika zay moa zany de iresaka momba ny tontolon'ny vehivavy tsika afaka zarainy gélatop aminay ve ny routine ny gélatop alohany andehanao live alohany andehanao spectacle zany za aloha zany rehefa ohatrany de tena hoe déjà mila maka 2 heures de temps mihitsy alohan'ny ohatra hoe amin'ny telo spectacle manomboka de za zany amin'ny ray de efa tsy maintsy miomana satria za tena ela be manamboatra volo tare akanjo de raha ohatra hoe en tournée fa raha ohatra indray eto Antananarivo ohatra iny tena vao maela satria tady andeha tournée mantsoatra de efa haiko aty ny akanjo entiko de efa tonga de tsy maintsy iny ny anaovako fa rehefa eto an-tanà de lefa hiala akaiky hiomana iny zany vao mandinika iny akanjo anaovana de ady mifiry mijery akanjo aloha iny aloha zany efa problème anankiray hafa mihitsy rehefa hita indray ny akanjo de zay vao manao douche de manao tare manao maquillage iny koa za mbola adiny ray eo koa ngambany manao tare rehetrarehetra de aveo manao volo za mo hitanareo reny fa miovaova foana matetika amin'ny voloko fa ny tena matetika zany ohatry zao queue de cheval de iny manamboatra an'iny manao an'ireto karazana babyère et tout ela be satria reny mila délicatesse mihitsy manao anazy de vita zay de zay vao mikanjo de tsy adindrindra ny zavatra tiako indrindra koa teneko aminareo fa za tena tsy parfum be mihitsy de tsy tramanitra mitosy farany zay foana tsy maintsy ohatray foana fiomanako ie enao ve zany hoe am'izay hoe resaka maquillage zay maquiller foana tous les jours sa tsy de hoe maquiller be ohatran'izao rehefa andavanandro fa rehefa misy fotoana ihany rehefa matetika aloha zany za rehefa hoe hiakatra scène rehefa ohatra hoe hiakatra plateau ohatra zao zay ihany tena matetika manao maquillage de na koa hoe amonjy fety amonjy soirée tsy haiko misy zavatra any fa rehefa tena hoe andavanandro ohatra hoe an-trano miantsena mivoaka makery ohatra zao de tsy de manao maquillage be tsy ohatra zao zany fa juste hoe manao maso kely asina zavatra kely crayon kely de volomaso koa tsy de tracena satria za efa matevina be volomasoko de juste hoe crayon de rouge kely na rose de zay fotsiny rehefa andavanandro ary mifavoa fomba isafidiananao tenue indray ny tenue indray arakaraky ny zavatra atao arakaraky ny toerana le ohatra zao par exemple zao de efa hitanareo hoe andeha aty amin'ny émission zany hoe girly tips de ny pose nataoko sa somary girly de couleur rose zao miady hatramin'ny micro miady tsara fotsy rose zay arakaraky ny zavatra atao rehefa ohatra koa andeha soirée arakaraky ny soirée raha ohatra soirée ohatra par exemple za zao tamin'ny réveillon zao tao amin'ny Louvre de manao zavatra mihajahaja ohatra de rehefa ohatra hoe anao cabaret ndray ohatra exemple hoe any amin'ny taxi be ohatra na hoe glacier toerana nandray de arakaraky iny akanjo anaovana rehefa tandrotandro de manao zavatra mazavazava rehefa alinalina de manao zavatra mangirangirana ohatran'izay nena misafidianako akanjo arakaraky ny circonstance sy le toerana mba tiany copine atsika ho fantatra ihany koa hoe inona ny couleur préféré ny gélatop raha olona mpanaraka anao amin'ny page de efa mahafantatra daholo presque so rose tena couleur atyko hatramin'izay fa ny deuxième indray rouge rose sy rouge zany presque areo foana ny majorité ny akanjo koa de rouge de rose zay foana fa rose ny tena matetika de aveo koa za titi jupe ohatra zao matetika ny akanjo ny posiko zany efa ohatry zay foana jupe vao nanao clip voalohany zao raha tadidinareo de ny akanjoko anatin'le clip le jupe le ohatran'izao le ohatran'le pompon de girl reny zany de ohatrazay ny akanjoko tiako robe ohatran'izay zao ny style vestimentaire couleur préféré rose Ina koa zavatra mety tsy misaraka aminao any anaty poketra mihitsy ohatra rehefa na tsy voatery hoe andehanao lève na andeha tsena de inona ny tena hoe zavatra tsy misaraka aminao mihitsy zavatra tsy misaraka amiko mihitsy zao anatsika miresaka zao ala tanatin'ity zao de efa misy rouge à lèvres rouge à lèvres satria za zany za mantsy tia milela-molotra be za nefa tia manaonao rouge foana de milela-molotra foana de ohatra après 1 heure ou 2 heures de misy an'le ohatra ny banga be nefa reny tena tsy tiako mihitsy n'le hoe misy an'le ohatra ny banga be ny entiko de vao misy anakely de va manao touche kely rouge à lèvres
dia zay zavatra tena tsy misaraka amiko raha hoe amin'ny mahavehivavy zany akoatran'izay moa telefona iny koa zavatra tsy misaraka fa resaka raha hoe resaka vehivavy dia rouge à lèvre. Chez la top ihany koa ve manana karazana ohatra hoe zavatra kely mampamotive anao karazana rituel kely atao isaky ny maraina rehefa le vao mifo iny ohatra ny anahy zao ohatrana vao mifo zay marina zao tonga saina za zavatra fo ataoko voalohany indrindrany vao mifo dia na misy olona ohatrana tsisy olona afakely mihitsy ny anahy dia zavatra ataoko to dia ohatra hoe maty ny télé dia to dia mampirehatra télé ohatrany hoe fahazarako mihitsy zay hoe tsy à l'aise mihitsy zany ao an-tranoko raha tsy hoe mandeha ny télé dia vao mifoa zany dia ohatra hoe sokatra amin'ny masoko ohatr'izao dia mampirehatra télé dia maka téléphone zay dia télé nge tsy jerevako akory dia raha efa mirehatra eo zany le télé dia indraindray no ataonao dia avy eo dia maka téléphone dia mijerijery téléphone mijery na ohatra zany dia avy eo koa alohan'ny atory koa dia ny télé ako alefako mandeha ao foana dia iny sady ohatrany hoe veilleuseko zany dia iny manampy ana tafatory avy eo fa za tsy à l'aise mihitsy raha tsy misy écran na téléphone alefako eo dia mijerijery dia mijery vidéo na mijery indraindray na ohatra tsy atana za mandeha tournée dia mijery film foana amin'ny téléphonako dia iny manampy ana matory fa rehefa tsisy an'izay dia ela be mihitsy vao tafatory efa lasa zatra an'izay mihitsy resaka an'izay hoe film zay no inona ny mba hoe film préféré anao film préféréko zao za somary tia an'le resaka le film fantastique reny fiction reny dia ny tena ny préféréko mihitsy ny ary tena fijeriko foana teo manaraka série le Vampire Diaries iny tiako be mihitsy dia hitako jusqu'à saison 8 tapitra le izy hoe tsisy tsony ny saison 9 dia alahelo be dia ohatrany hoe ngoman'le acteur ao reny sy le actrice satria lasa tiako be dia lasa ohatrany hoe efa miara-miaina amin'ny zareo za koatra zany ohatra za zao misy série jereko ohatran'izany koa zao tiako koa zao le scandale misy an'le film scandale misy resaka président ohatra zany tiako be koa reny le misy an'le ohatra hoe vehivavy le mafimafy loha ohatra zany le autoritaire tiako be reny satria za ohatra zany mihitsy za autoritaire be maleo tena ohatra reny le tiako be dia ohatrany hoe za zany efa mijery film dia ohatrany hoe miara-miaina amin'le personnage anatin'le film mihitsy dia ohatrany hoe indraindray ohatrany hoe rehefa tapitra le izy dia ohatrany hoe malahelo zany hoe indry dia tapitra zany iny dia tsisy tsony dia ohatrany tsy fahitan'le olona tsony ohatr'izay ny activité ataonao akoatrany hoe mihira mandihy rehefa tsy miasa ohatra zany tsy mandeha mihira sy mandihy ny zavatra matetika atoko dia efa izay mijery film ao an-trano Netflix zay eo amin'ny télé eo dia mijery série film tout misy za mahavita an'izany hoe anatin'ny une journée tena tsy mivoaka ny trano mihitsy fa dia eo amin'ny canapé eo na amin'ny chambre na amin'ny canapé satria za sady asiako télé ny amin'ny chambre dia asiako télé koa amin'ny salon dia na miala amin'ny chambre mijery film dia reraka mbo fandrina dia makeo amin'ny salon indray dia eo ambony canapé indray mijery film dia miala an'izay moa dia film foana zany angamba fianako satria miala an'izay indray dia fialam-boly koa mandeha cinéma mandeha canal Olympia mandeha Cinépax reny zany fialam-boliko rehefa ohatra tsy miasa mandeha ohatra reny fa presque zay foana zay ihany koa resadresaka ny arahana an'izay hoe nafantarantsika hoe ohatra ny ahoana chez la top rehefa akoatran'izay hoe ao amin'ny tontolon'ny mozika izay androany izy dia manana astuce kely hozaraina amintsika ihany koa momba ny resaka feo sa ie dia ameko anao ngamba fitenenana ny astuce ameko anareo zany en tant que za hoe mpihira sady efa mpihira no sady mpandihy zany efa elaela nanaovana le carrière dia zay zany mba expérience kely ananako sy ny haiko dia zaraiko aminareo voalohany aloha zany le fikarakarana feo ny anahy zany ny fataoko foana matetika satria za matetika farina foana ny feo ako dia rehefa farina ny feo dia zavatra ataoko foana mihinana citron stately sy ohatra zany dia indrindrandrindra ho anareo izay ohatra hoe be dia be ny olona manontany mantsiny hoe zay tia mihira dia ahoana zany natao mba hikarakarana le feo zavatra fady tena tsy hoaniko mihitsy tena lasa tsy tiako mihitsy moa ny afarany voanjo satria za tena vao mihinana voanjo dia farina ny feo ako
dia ohatrany kokoka dia parina be dia avy eo ny zavatra glacé sy zavatra misy gaz zany a rehefa mihira ianao zany na rehefa tia mihira rehefa mpihira dia tsy dia tsara loatra zany alohan'ny hira zany e alohan'le ohatra hira ianao zao na hoe andeha karaoke ohatra zany ianao dia mba teo tsaratsara feona amin'le karaoke dia alohan'ny ana aza mihinana aza misotro zavatra glacé a aza mihinana boisson gazeuse mihitsy aloha fa iny zany satria mahazo an'iny dia lasa misy irritation ao anatin'le corde vocale dia lasa tsy dia tsara mahavita ihany dia na hoe mitakatra feo ambony be anao zany na manao hoe tiny houston ohatran'izany dia sahirakirana dia avy eo a zavatra mafana foana misotro zavatra mafana foana zany izy ovenan'le feo a dia inako zay ngamba ny astuce kely azoko omenanareo ny haiko misotra ny gélateur mbola misy farany matory matory io koa zany tena mampafarina feo be donc zany rehefa alohan'ny hira zany tsy dia tsara matory zany efa be torimaso be mihitsy dia zay zavatra tena ezako ialana foana rehefa hoe hira dia ohatra hoe 1 heure de temps alohany ianao hira tsy tsara mihitsy ny matory lasa farina no ngamba raha miremarika rehefa le vomivoiny dia hafa be zay ny feo aloha somary mbola trano karakara dia zay ny astuce azoko omenanareo androany ie misaotra ny gélateur ihany koa fampizaran'izay astuce momba ny hoe hitazomana feo izay a ialohan'ny amarana antsika ny fandaharana angambany a dia inona ny afatra kely tianao ampitaina ho an'ny mijery antsika amin'izao fotoana izao ny afatra ho an'ny vehivavy aloha zany dia zay vao ho an'ny rehetrarehetra ny afatra ho an'ny vehivavy zany dia tokony mba atsika vehivavy zany tokony mba jejojejo kely foana e tokony mba surtout vehivavy tia lamody ohatra na manko sao za zay za jejojejo za tia lamody dia zay ny afatra hoe tsy voatery hoe ianao zany tsy voatery hoe andany vola be ianao zany vao afaka hoe jejojejo fa na zavatra simple zavatra tsy lafo vidy dia nefa mety tsara dia tsika vehivavy zany tokony mba jejojejo foana ho an'ny manambadiko zany mba manaitetra ny ramose dia afatra akoatran'izay koa fandarana le girly tips mahafinaritra be dia arao foana dia ho anareo izay mpanaraka ny page ny gélatop sy ho anareo izay mpijery ny spectacle sy izay rehetrarehetra dia toy izy foana fanarana sy mifankafizana fa gélatop mbola fonina misavatra milay be top foana ie nafinaritra izay resadresaka ny rana taminao androan'izay misaotra anao ihany koa nanaiky ny invitenay tamin'ity androanyity mifampizara mahasoa mifampizara zavatra mahaliana ihany koa azatsiny ihany koa miabon'ny ny page ny gélatop azatsiny ihany koa miabon'ny ny page nay girly tips zay ny amin'ity androanyity amin'ny heriny toy izao indray veloma daholo veloma korso bye ay le check ataontsika keliny tips à la prochaine les filles grosse bise